ao anatin'ny 10 minitra manga isika zao miangavy antsika ary hanokatra ny baiboly Koritianina voalohany toko fahenina andininy faharoamby folo. Koritianina voalohany toko fahenina andininy faharoamby folo. Raha sitrakinareo dia mba miaraka mamaky tsika ary avako. Nahita ve? Ndao ary hiaraka mamaky tsika amin'ny anaran'i Jesoa. Ny zavatra rehetra azoko atao nefa dia tsy ary-mahasoa avokoa ny zavatra rehetra. Ny zavatra rehetra azoko atao nefa izao tsy mety andevozin-javatra na inona na inona. Amen. Azonareo jerena kory havana ny toko 10 andininy 7 fa miverina any io. Azo zaraina roa ngam zany, azo zaraina roa fotsiny aloha zany hoe voalohany dia malalaka ny kristianina nanao izay tiany atao rehetra. Izay zany ny hitantsika eto. Ary faharoa indray nefa dia hoe na izany aza tsisy tokony hanandevo. Atsika ao anatin'izany amin'ny fiainana ry havana. Hono amin'ny fanalan'androko raha tonareo fa mba niresaka sy mahafantatra dia inona ny tiako? Inona ny tiako amin'ny fiainana manala andro na ohatr'izany? Jery baolina tena hainareo mihitsy. Za koa tia manao baolina ihany fa saingy sabotsy ilay izy dia tsy afaka dia manjary eo mantsy mba makasaina tsara. Mandinika ny alahady zany dia manjary adino ny tsodrano na adino ny famelan-keloka dia mezanareo fa mba tia manao baolina ihany koa zany. Ary ao anatin'ny kanina koa zany zao zavatra io dia tapa-kevitra ao fa dia faninana anao baolina hony ny vitsika sy ny mily-paty. Firy ny tongotra ny vitsika? Firy? Zay zany. Ary ny mily-paty? Arak'izany hitantsika zany, hitantsika zany izy ka efa tonga eo ambony kianja daholo na ny arbitra na ny vitsika. Ary efa natao ny fanentanana rehetra vitsika dia ahoana valiny? Zay tsy maintsy mandresy hoy zareo fa mba vitsika. Ndao hoe mba averina zany. Vitsika! Zay tsy maintsy mandresy satria mavitsika. Atao hoe vitsika! Tena resinareo re zany. Ary rehefa miteny indray hoe mily-paty dia atao hoe zay tsy maintsy mahafaty. Mily-paty! Mily-paty! Mahafinaritra zany. Zay zany dia samy makany atsika fa rehefa midribla mantsy ny mily-paty dia tsy azo mihitsy ny baolina eny ambony tonga kanefa na izany ary respect amin'izany efa tsempoka mihitsy fa tsy mety tonga ilay mily-paty satria naninona? La ny andro teo amin'ny fampidirana inona? Godasy tao amin'ny vestiaire tao. La ny andro tao. Ny baolina efa tokony manomboka 10 minitra natsoina fa mbola tsy mety tonga ihany farany ny arbitra na jejery. Tsy mbola sasaka akory ny godasy tafiditra. Disqualifié. Izay zany izy disqualifié. Inona ny afatra manga ao anatin'izany ry havana? Isika zany dia nataon'Andriamanitra tempolo fanahy masina. Tempolin'Andriamanitra ny tena antsika dia indraindray zany tsika mba vitsika. Ka izao tsy nataony damozana isika. Damozana zany fitehirizana ataoko zany. Zay zany ilay izy. Fa mba nataon'Andriamanitra vitsitsika mba mahavitribitsika zany amin'ny fiainana andavanandro. Faharoa io teo hoe misy fetrany ilay fahampiana. Fa tsy izay tiany atao rehetra akory no ataony zany. Ary izay no mahatonga antsika zany mila mitandrina tsara fa amin'ny fiainana andavanandro any ananina rehetra any. Dia hoy ny soratra masina teo hoe ny zavatra rehetra azoko atao nefa tsy mahasoa avokoa ny zavatra rehetra. Ary ny zavatra rehetra azoko atao nefa tsy mety andevozin-javatra ao. Tsy dia mahasoa ary tsy mahasoa antsika mihitsy. Ny zava-mahamamo sy ny zava-mahadomelina ry havako ary manaraka izany dia ampianarina koa tsika mba hafehteny. Ampianarina koa tsika mba hahony teny eo anatrehan'izay azo atao rehetra, eo anatrehan'ny fahalalahana kristianina rehetra. Dia mahafehtena ny kristianina noho ny asan'ny fanahy masina ao anatiny. Ary raha mandray ny toeran'ny mily-paty indray tsika dia izao. Mily-paty zany tsy tokony hanao baolina mihitsy fa zay mandra-paharivon'ny andro iny mampiditra godasy foana. Zao zany ilay izy. Dia takan'izany koa zany tsika kristianina vita batistsika tsy miray fanao amin'izao tontolo izao raha izay indray zany ilay izy. Tsy mety amintsika ny hanao baolina, tsy mety amintsika ny zava-mahamamo sy ny zava-mahadomelina. Dia izao ary saotra ny tompo fa nomeny taona vaovao tsika ity, nomeny 580 sy 300 andro vaovao indray. Aza mandany andro mampiditra godasy. Raha vao zay zany ny ao an-tsainareo dia ilay godasy koa ny filaza talohan'ilay zavatra. Asa raha tadidinareo zany. Aza mandany andro mampiditra godasy. Aza laninana izany 365 journaux. Fatoloron'ny tompo zany mba azahoantsika mandroso ry havana ary mba azahoantsika tsara koa manome voninahitra an'i Jesosy Kristy amin'ny androm-piainantsika rehetra. Vitsika!
adinina resatka le mandresitsika satria mavitsika izay zany le izy zay a vitsika mille paty ao nare zany izany ndray ary izy nareo zao misy izany soratra masina zany misy ny firana fanampiny dia misy ny baiboly fanampiny teny anananina teny zany de afaka dia ny zava-dehibe dia izay ny zavatra rehetra azoko atao nefa tsy de mahasoa avokoa ny zavatra rehetra ny zavatra rehetra azoko atao nefa izao tsy mety andevozin-javatra na inona aoka tsy ho andevoziny zava-mamimamy sy ny zava-mahadomeliny tsika ry afako amen.